katsaka amin'ny fotoana rehetra. Efa roa herinandro amin'ny fampianarana natsahatra noho ny fisian'ny fieboana eto Antananarivo sy any amin'ny faritra. Manana fomba anoizan'izany ireo sekoly tsy miankina eto Antananarivo. Nanomboka mihitsy ny fipetrana raisin'ny fanjakana zany ny amin'ny hoe tsy misokatra ny fianarana dia nanomboka izay ny resaka télé-enseignement materia rehetrarehetra mihitsy no ampianarana. Télé-enseignement moa zany ny zavatra rehetrarehetra alefa amin'ny mpampianatra, ny activité omenan'ny mpianatra rehetrarehetra zany dia alefany amin'ny internet daholo, na izy alefa mail, na izy alefa amina plateforme efa manana logiciel ampiasaina izay. Raha vao miverina mianatra ny ankizy tapitra ny confinement, mahazo misokatra ny école dia tonga dia mifarana ihany koa zany ny fampianarana à distance fa présentiel daholo indray ny fampianarana amin'izay fotoana izay. Raha ny mpisekolim-panjakana kosa indray dia tsy maintsy voatery miandry ny baikony avy eo amin'ny fitondram-panjakana izy ireo vao afaka manohy ny fampianarana. Vao miteny zany ny fitondram-panjakana dia miampy tanteraka ny fampianarana manaraka amin'ny baikony fitondram-panjakana sy ny ministera fampianarana tanteraka izay. Position an'ny sekoly tsy manana fepetra manokana izahay fa ny fanjakana ny ministera ny fampianarana dia meny marimarina fa tsy maintsy efa mandray fanapahan-kevitra efa nana fanambarana ary ny zareo hoe tsy ho banga tsy ny fianaran'ny ankizy fa tsy maintsy fianonana daholo ihany ny ora tokony ianaran'ny ankizy ao anatin'ny taona anankiray dia mbola miandry izay fanapahan-kevitra arakaraka ilay fahalavan'ny fioboana zany fijanonana trano dia miankina amin'izay zany andraisan'ny fanapahan-kevitra ministera amin'ny fampianarana dia manaraka ny fepetrapetraka ny zareo izay. Raha tia nivon'ny sekoly fanabeazana fototra dia tsy possible zany anaovanay cours à distance fa rehefa tonga kosa ny fotoana ianarana dia afaka renforcer zany izay amin'ilay ankizy hoe mampanao cours ivelan'ny ora fiasana efa fataonay foana zany mba entina hanatsarana ny voka-panadinana miasa ivelan'ny ora fiasana indrindra ny classe d'examen.